Teo kady lalana teo vao nafantatra hoe ay zany ao akady lalana le zanak'izy ireo, le fianakavian'izy ireo. Any hoe tsara na le fomba ny samborana an'le olona tsisy an'izany hoe samborana ianao amin'ny andro alahady de tsy tonga de aterina any Mpitandro filaminana fa tsy fantatra aloha entina mandehandeha manao aventure sy manao tourisme any aloha le olona de andro alarobia narary le olona io tamin'izay fotoana izay araky ny fanazavan'ny fianakaviany zany hoe narary kibo ny valan-dra tsy fantatra intsony zany zay nahazo azy fa tena hoe vizana tanteraka fa nentina ary dia alarobia ariva vao naterina alarobia alina mihitsy raha vao naterina tao akady lalana de tao akady lalana moa izy de natao famitorana fa mbola akory indray ny agagana ambinitsorana so natao famitorana ozy le olona mbola le colonel le commandant e mazava manatsoa indray zany hoe le olona nandray anjara tamin'le fitondrana n'le vato avanina akaty indray mbola manao fanadiadiana mazava azy ngefa fa mitanila zany le fanadiadiana le mbola le commandant zava-manatsoa indray mbola nanao an'le fanadiadiana azy tamin'ny fotoana io mbinitsorana son de hoe inona ny antony anaovana fanadiadiana de le SMS nalefa tamin'ny téléphone n'io monsieur nary io zany le nalefa tamin'le monsieur Alphonse izay patron any de inona moa zany de tena tsiny zany ohatrany hoe enao mbinitsorana son ve andefa SMS amiko de mety misy fahadisoana ve zany le monsieur Alphonse de patron any zany hoe izy ny tompon'le carrière esan'le monsieur nary an'le monsieur nary io de napafantatra hoe tonga le olona nalainy ny vato cristal titane sy ny sisy normal be zany normal fa anaovana raha matahora zany le olona zay le fanararaotam-pahefana zany ao anatin'le izy de nitazomina moa enao afaka mandeha rehefa vita ny fanadiadiana enao afaka mandeha fa telefona anao tazomina hoy io commandant zava-manatsoa teo akady lalana de gaga zany tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa inona moa zany de tena tsiny le monsieur Narlo le olona ny samboriny io zany tovolahy zany na mety hoe olon-dehibe antsony hoe Nary fa de atao hoe monsieur Nary moa no fiantsoana faharoa manarakaraka izay de izao fa maninona de tsy maintsy Mpitandro filaminana mihitsy miditra antsehatra ao anatin'le fiarovana an'le vato zay alaina bakoavina fotsiny ary pirenena na tiana na tsina bakoavina fotsiny ary efa misy tompony le carrière fa enao tonga de maka an'le carrière zay no mahatonga ny olona any manana ahiafatratra hoe zay tena miahiafatratra satria reo olo reo moa tsy lozan'izay tsy hitonina hoe manana olon-dehibe miaro azy izy ny zandrin'ny filohan'ny repoblika mihitsy ny tena miaro azy amin'ny parti iny zany hoe tsy laozany zay manao an'izay raha matahora izay ary zay no manazava an'le hoe misy Mpitandro filaminana mihitsy azo ny ampiasaina tena entiny mihitsy miaro an'le vato andeha aterina any amin'le sinoa eny amin'ny 67 hectare minao ve raha olon-tsotra de ho escortena Mpitandro filaminana afaka mifanandrana amin'ny polisy ny sisy zany hatrany amin'ny toerana hitondranao amin'ny vatanao enao andray raha mbola sahirana satria sakana Mpitandro filaminana de ilain'ny vaniny isak'izay mahatsiaro eo fa ity zany satria mahitahita ny tompony de satria misy Mpitandro filaminana miescorte an'le vato de azo atao tsara ara-dalàna zany mitondra an'izay vato izay tsy ara-dalàna fa azo atao tsara tsisy mpanembatsembana mitondra an'izay vato izay miaingany mara tonga aty de naterina any amin'ny sinoa tena problème le izy mbinitsoana son satria ray zany le mpitrandraka carrière teo hatramin'izay zany vahoaka de miafiafy zany na matahotra mihitsy de mipetraka satria tsy maintsy manaiky an'le règle apetraky ry monsieur Anatole zany milaza manao hoe anany 22 tiers anany 2 tiers de nareo ny interaka zay no izy apprendre ou à laisser na ny manaiky nareo na tsy manaiky nareo zay zany le zavatra misy na mbinitsoana son ireo le vahoaka ireo zay ampiororona amin'ny alalana fisina Mpitandro filaminana rehefa tonga ke le olona enimpolo naka le vato mbinitsorana son ka nandeha daholo zany anarany zany hoe colonel Marvavy avany Maeva Tanàna capitaine Tony CB na commandant de brigade n'Ambatomanohy na reny daholo zany ny tany saina hoe reto nandefa le olona enimpolo na tsy maintsy aka an'le vato une tonne et demi eo iray taona sasany eo hoentina miakatra ny Antananarivo amidy amin'izay tsy no zay amina carrière zay tsy any tena akory inona fa tsy mitovy tsisy valaka amin'le any Mangarano zany mbinitsoana son
ny mahafaly ahy fotsiny hoe anao mba resana androany ty de zao ngamba mety mba hoe eto toerana mihitsy ny filohan'ny republika satria teo aloha moa tsika nyresaka an'lizy fa tsisy akony mihitsiny nisy akalmi kely nyjanona kely de niverina indray azao zany mba eto toerana ny filohan'ny republika raha mba mahaino an'izay de mba tenenina hoe tena misetrasetra loatra le zandrinao andriamatoa filoha tena mampiteny ny anarany rehefa resaka carrière io zany de mampiteny ny anarany mihitsy izy ary izy zany nanapa-kevitra hoe anao business amina resaka vato de mampiteny ny anarany mihitsy ohatran'izany tranga tany saiko anareo zany tena nisy io ary fe avere daholo azo mbola marinina tsara zany any amin'ireo zandary sy any amin'ny kadilalana sy ny sisa izay nanao an'le fanadihadiana navotsitra moa zany le olona ny samborina fa de taitaina ny fianakaviana nandritra ny efatrandro tsy nahafantatra ny vaovao momba azy any zany le problème ary le izy aza hoe le monsieur Alphonse zany satria le monsieur Alphonse ny tompon'le carrière ara-dalàna de saika hoe hitondra service de mine zany hanakana ny reto olona nakany vatony reto fa tsy afa-manoatra moa zany service de mine zany mbinitsoana efson na rafi-panjakana ina na rafi-panjakana ina tsy afa-manoatra manoloana an'le heriny le mpitany filaminana izay mieritreritra zany hoe miaraka amin'ity civil ty izay mieritreritra hoe ka misy an'izany misy grand ambadika le grand zany hoe misy an'ny zandry ny filohan'ny republika voatonontonona fo ambadika de miaro an'reto olona ireto satria mazava ho azy fa raha zany hoe monsieur Irma monsieur Anatole izay voatonontonona tompony hoe miaradia am'le mpitany filaminana manao an'izay barofo zay any am'ty carrière ity tsy azo tsosa loatra mpiasa mpitany filamina be da be ohatrany raha tsy efa misy baiko avy any ambony zany hoe fiarovana avy am'le zandry ny filohan'ny republika zany zay le problème zany ka zay ny antony ampanenotsika lakolosy zay ny antony mahatonga atsika miteny hoe andriamatoa filoha mety mba maheno am'izay ianao zao satria efa vita ny di samihafa tany ivelany tany mba jereo zany trangan-javatra zany satria mijaly le olona fa diranovana anie le vahoakany na le fianakavian'le missionnaire aza mbinitsorana efson tena matahotra mipanika mihitsy hoe asa zay azony zanakay fa de natao famitorana aloha de nalefa nandeha ka inona ny tranga rehefa avy eo ho samborina indray ve ho ampitsaliana indray ve matahotra mafy ny olona zany tena miaina anatina fiororony anatina terreur misy an'izany trangan-javatra izany zay le problème atsika mbinitsoana efson naty tranga izay nresahana ity zany na ny any amangarany any koa zany na ny any feno arivo be na ny any atsirony mandidy zay resahatsika ka mahavoatonontonona zany anarany zandra ny filohan'ny republika izany mba mangataka andriamatoa filoha mba miangavy an-tanandroa mba mandraisa ianao andraikitra mikasika an'izany raha tsy zay de efa mandraisa mihitsy lalàna manaova mihitsy décret na manaova mihitsy loi eny amin'ny assemblée nationale hoe désormais carrière rehetra eto Madagasikara de tonga dia atao amin'ny anarana andriamatoa Aina Rajaonarimampianina raha zay ndray ngely izy de minona moa ny azony olona atao fa tsy afa-manoatra le olona fa le ity ndray mitora ty kosa ohatrany hoe karazana barofo zany sy didiny be sandro nampiasaina ka zay ny tsy azo anekena azy zay ny mikasika an'ity resaka ty mbinitsoana efson fa mbola tohizatsika amin'ny araky ny fanadihadiana izay mbola atao raha ohatra mbola misy izay toyany sy ny tsara ho resana izay fa faranaketo zany ny tsy maintsy mamahana ny famakafakana hatreto satria efa ho anjaranao ny mandray ny fitenenana